production d'énergie est encore très dépendante de l'énergie fossile, avec 80%. Et voilà, quand je parle d'énergie, c'est votre problématique, mais nous allons trouver une solution. Alors, on va d'abord trouver la solution technique avant que je puisse continuer. Fikarakarana ny resaka herinaratra eto Madagasikara. Raha ny tahapisitrahana ny herinaratra eto Madagasikara aloha mbola ambany dia ambany a. Mbola tena latsaky ny raha tsisy latsaky ny 30 isanjato ny fisitrahana ny herinaratra eto Madagasikara. Ny resaka rano fisotro madio mbola tsy ho resahantsika satria mbola resaka lava be. Fa ino ny resaka fanaova-tsony makasika ny famokarana herinaratra ho volobe iny aloha zany no anisan'ny fanaova-tsony voalohany nanamarika ny andro nomaly. Saofika mbola tsy nahenony resaka fa ity volobe ity aloha zany iny resahana iny. Raha manomboka tsika zao dia zao a vinavanana ho amin'ny 5 taona eo ny faharetan'ny fanaterana ny fikarakarana famokarana herinaratra ao a volobe io a izay ny EDF moa no miara-miasa amintsika manao an'le izy. Asa ho tanteraka tokoa ve zany? Eny e, eto moa tsika zany samy mitazana dia samy mijery hoe anahoana sy anao ahoana ny fiantraikan'izay. Mbola iaina aloha zany tsika ao anatin'ny 5 taona. Raha izao zavatra mitranga zao dia farafahakeliny mbola miandriandry 5 taona eo ny fatapahan'ny herinaratra raha tsisy ny vahaolana tena azo aroso mivantana zao dia zao. Raha tsika malala raha ny makasika ny nosy miparika na ny Îles Éparses fa raha ny filohantsika aloha dia tsy ny teny makasika an'io, tsy ny resaka makasika an'io, tsy nisy ny fangatahana makasika an'io. Asa inona no nahatonga an'izay? Sa ve efa hoe allo manaiky matotsy miteny fotsiny dia zay resahana eo. Mazava tsara ny tenin'Andriamatoa Emmanuel Macron makasika ny Îles Éparses. Zay izy no niteny an'le izy a. Ny filohantsika nangina fa ny filohantsika no niteny hoe amin'ny fahatelopolo ny volana jona izy raha tsy diso a, fahatelopolo ny volana jona amin'ity taona ity a no resahana. Zany hoe raha ohatra zany karazana baolina kely zany dia match-aller zany iny taty iny a, dia match-aller aloha zany dia tsy nanakolazainy tsika. Tsy haiko hoe resy ve tsika sa sahala. Fa raha ny fiteny malagasy dia raha samy marina iny aloha dia samy miandry ny ako ny fahatelopolo ny volana jona. Fa tsika raha moa eto an-tanintsika tsy mahasamy teny, tsy mahasamy resaka. Zany hoe resy eto an-tanintsika isika dia any aminy no iresahana an'io amin'ny fahatelopolo ny volana jona amin'ity taona ity. Anao ahoana zay lalao miverina zay? Raha atao saritsary teny le izy hoe lalao miverina. Makaiza tsisy tena zavatra tena azony tsapahitana zany raha le zay le resantsika hoe nendrika ny votoantiny resaka. Tsy mahasamy milaza tsika, tsy mahasamy angataka tsika, tsy mahasamy teny tsika. Raha ny tenin'ny filoham-pirenena dia namaka azy dia ny resaka trosa. Tokony mba ho jerena manokana ny resaka trosa fa tena mahatsapa zany ny mpitantana fa boka-trosa sika malagasy e. Marina kosa aloha ny teneniny. Asa misy paradoxa ihany ve fifanoheran-javatra ihany ve eo anatin'izany hoe tsika mitahaka ny mafana trosa fa raha ny trosana mpizakan'ny mpitantana ny firenena malagasy ny taranaka malagasy a tsy arak'izay loatra. Eny e, fa farafaratsiny aloha zany nasany tenitsika hoe tena mba jereo ihany no makasika ny trosanay fa ohatrany mijaly zahay. Resaka ny le nosy miparika ny resaka teo na ny Îles Éparses a. Iza moa zany ny tompon'ny Îles Éparses raha ny tena tompony resahany. Tompony hono raha ny filazana nataon'ny vondronesam-pirenena ny ONU ohatra dia laza mihitsy hoe Madagasikara reo. Raha ny arataratazy dia tokony ho Madagasikara zany reo fa raha ny fampiasana sy ny fitrandrana ny nosy miparika dia ny frantsay no mitrandraka azy. Misy apahambola ve mankaty amin'ny malagasy amin'izany? Tsy ny valiny satria mbola zareo no mitantana manontolo an'ireo nosy miparika reo a dia amin'izay tiany atao moa zany mazava loatra. Zay le mahatonga an'le hoe le
fitakiana aty ambadika ny resaka aty ambadika manahoana sy manahoana ohatry ny mampanahy be ihany ny ayatsy havanana mahatonga le resaka hoe sa ve misy konikonina ambadika any ihany fa inina tsy ampahafantarana ny malagasy na misy dinidinika ambadimbadika any fampiresana ambadimbadika any ho an'ny tombontsoa ho an'ny firenena frantsay matolo tongeto ny firenena frantsay a mametraka n'io fionana io lahara-pahamehana de ho fitadiavana ny tombony ho azy fa tsy hoe tongeto izy de faty antoka ho azy ny atoka vany nitady tombony izy hoan'ny tenany ho an'ny fireneny fa isika mahasavy atsika mitady ny tombony ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa eo le resaka zany mandeha hoe raha toka misy ny fifampiresahana na ambadika any de tokony ao ampahafantarana ny vahoaka mba tsy ho tompotrano miono sy ino zany tompony mangatakatany le malagasy iny resaka momba ny terrary iny zao maninona noho ny filoha frantsay no masamy resaka nyre zavatra reny ny resaka terrary sy ny resaka fitrandrana arena kibon'ny tany zay nyresahany inona nao ambadika reny matoa izy aloha masamy resaka andreny de misy zavatra efa ny ambadika any zany misy resaka efa mihodina ny ananany fa aiza lay resaka mazava tsy miolakolaka sy misy ambadimbadika sy kitrano antrano na ny resaka transparence ataovy mazava ny resaka sao sanatriny zany ho tahaka n'io resaka base tuléara io hoe efa mandeha le izy vo kaga ny vahoaka efa misy inona no ambadika zao rehetra ao ka io moa le ny ayatsy havanana e ataovy mangarahara ny resaka hoe inona no ambadika reny raha resaka tsika ampifandraisana kely amin'ny resaka hodidin'ny géopolitique ny resaka hodidina ara-politika maneran-tany a rahantsika malala ngeny resaka terrary io zay natonga ny fifanenjanana zao teo amin'ny bekitana ny USA sy ny États-Unis sy ny Ukraine satria États-Unis de mitrandraka ny terrary any Ukraine rahantsika malala ny frantsay zay nitrandraka ny terrary tany malisy tato amreto afrikana avony sy ny zanatany frantsay sasany moa zany io zao tsika manomboka mitodika mitodidoma mandeha makaty amitsika zany zao ny frantsay mety hisy tombony ho azy ao tsy hoe mety moa zany fa tena misy tombony ho azy ao mazava loatra satria ilaina reny akora fototra ireny ho an'ny famokarana maro isan-karazany fa ho antsika eto Madagasikara kosa inona le fiatraikan'le izy firisan-jaton'ny fitrandrana izay vinavinaina hatao no miditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ohatra fa ihany koa misy fiatraikany mivantana ny am'le aty vilanin'ny vahoaka ifotony sao rehefa avy eo ndray hoe mitsako tsy reka kenda voadomy arany ohatra sanatriny zany hiteraka fifanolanana sy fifanoherana eto Madagasikara ndray zavatra hitranga makasika ny fitrandrana ny terrary sy ny resaka fitrandrana arena kibon'ny tany zay nyresahany filoha-pirenena frantsay mahagaga ihany aloha hoe naninona no izy no miresaka an'ireny fa ny filohantsika tsy naheno tely loatra efa nresahana teo anatin'ny fandarondeona ny fandehana eny makasika an'ireny mba hampahafantarana meloha ihany hoe inona sy inona daholo ny zavatra mety hitranga nisy nitenenina ihany moa hoe zao ny fampiresahana fa iny zao nisy an'ilay zavatra ambadiky misaotra perle zavatra tany ambadiky ny rideau zany zao reny mivoaka reny ka move misy fanazavana azo omena rehefa avy eo makasika an'ireny ataon'ny mpitantana sa hoe de efa zay zany ny zavatra misy aloha de manaiky fotsiny tsika malagasy ny filoha frantsay no milaza ny reny a hoe makasika ny fitrandrana ny terrary sy ny resaka fitrandrana arena kibon'ny tany eto Madagasikara anao ahoana sy anao ahoana ny makasika an'izany ny ayatsy havanana ho iaty eo no mahatonga an'izay resaka zay hoe fakina batsilana eto mihitsy ataovy tena resaka mazava le izy raha miresaka mantsika makasika ny fifanakaloza-kevitra zao tamin'ny tanora zay nataon'ny filoha-pirenena frantsay sy ny filoha malagasy a na amin'ny reny fanontaniana maro isan-karazana na ny resaka fitakalo ara-kolotsaina na ny resaka makasika ny fampandrosoanan'ny firenena ny hoavin'ny tanora indrindraindrindra resahako teto foana makasika ny resaka ODD na ny objectif développement durable ny tanjon'ny fampandrosona lovainjavy zay hifarana amin'ny taona 34 aiza ho aizy tsika eto Madagasikara sao de lasa ho ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny fa rehefa miresaka isika makasika ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika de ohatrany hoe ny vahiny ray mahalala azy kokoa no isika ohatrany mijery baolina zany
lasa varina amin'ny resaka star académiste the voice no resahan'ny filohantsika raha miresaka kolotsaina maninona ny tsy resahana maninona ny tsahantsika ny miresaka ny zava-misy ny zavatra mitranga tena marina resaka kolotsaina fiarovana ara-kolotsaina fampiroboroboana ny resaka ara-kolotsaina eto Madagasikara ka raha misy ny mety ho fidiram-bola ara-kolotsaina eto Madagasikara mahakasika ny resaka kolotsaina tokony ho resahana ve zany tokony ho ahindrahindra ve zany ahoana ny fametrahana ny anjara toeran'ny kolotsaina manerana an'izao tontolo zao raha resaka ngentsika tsy nge mba tsy mitsanga menatra kosa angamba mahakasika ny resaka kolotsaina zany satria raha ny patrimoine immatériel izay tsika hoe anisan'ny vakoka iraisam-pirenena tafidranata vakoka iraisam-pirenena tsy azo sapahitana fa iombonana ny fametrahana zany ny iragasa ny kabary azosika resahana nge zany ireareany maninona andeha any amin'ny resaka star tsy hoe ratsy akory resaka star académiste the voice fa maninona raha mba jerena ny fampiroboroboana ny reny kolotsaina sy ny zava-misy eto amin'ny firenena zany resaka tsika hoe inona ny tena resaka mifaka amin'ny resaka kolotsaina tokony ifanakalozana tokony homen-danja angatahana fiara-miasa satria zay ny matakalo ny fiainam-pirenena takalo iraisam-pirenena amin'ny resaka kolotsaina misy zavatra raisina avy any ivelany misy zavatra omenany any ivelany koa misy zavatra miaro tsy afaka misaraka tsy afaka miala amin'ny fiainam-pirenena raha iresaka tsika mahakasika ny resaka teny satria teny zao ny resana ny resaka kabary zany aiza ho aiza ny resaka teny tafiditra anatin'ny resaka kolotsaina ny resaka fampiasana ny teny misy fiatraikana mivantana ave amin'ny hodidina maro isan-karazany eto amin'ny firenena ny ara-panabeazana ny io le resaka serasera ny resaka arakasa io kolotsaina io nge misy zavatra midadasika sy tokony ho resahana anatin'izy eo ambadika izy raha tsika malala zao ny RNS any Frantsa io zao de any de hitany olona tena mifakaty le gasy any fa ahoana ny ametrahana azy mifakatiavana zany eto Madagasikara tsika moa rehefa miresaka an'izany mijery akapobeny fotsiny zay hoe misy ny zavatra hita mivantana endrika ivelany fa misy ny any ambadiky ny rideau izay le votoantany resahantsika zay inona sy inona daholo tokony ho resahana zany move tena manana n'ilay ambom-pirenena tsika raha ny zavatra mitranga sy ny hita tamin'ny omaly ny zavatra mety mbola hitranga ihany koa mbola mitoy moa ny raha tsy diso ny tenako dia amin'ny ity anio ity no hialan'ny Madagasikara ny filoham-pirenena frantsay hiala Madagasikara fa ohatrany manatrika an'ilay manatrika an'le fanokafana ny fivorina aloha izy fivorian'ny vondrona eto amin'ny Océan Indianina dia avy eo mety ndia anenjika an'ilay programany any Vatican angamba raha fatariko satria zay aloha ny fandaharam-potoana voaray hoe amin'ity anio ity no hiala eto Madagasikara ny filoham-pirenena frantsay miresaka sika miresaka an'izany fa asa aloha hoe tafapaka sy fantatry aty amintsika aloha zany maza zao tontolo zao aloha na maly iny hoe manahoana sy manahoana tokoa inona ny zavatra mety hitranga no fiatraika n'ilay fandalovany filoham-pirenena frantsay eto Madagasikara hiteraka inona zany ndrendrendra dia samy miandry ihany koa hoe inona no fiatraika an'izay amin'ny andavanandrom-piainany mety ho anatin'izay ilay ino moa zany ilazantsika le izy ny ara-toekarena hoe ny fidiram-bola isan'andro fa natao tsy ny fiasana aloha maly fa tsy haiko hoe nanahoana ny tany aminareo tany lamina ve araka ny tokony ho izy ve raha miresaka sika mahakasika ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay zay le resako hoe ara-toekarena ny fahitana ihany koa an'ireto be deabe ny teny za kory tsy mampiresika raha miteny zany be deabe aloha de efa abaribarinay hoe zao maharary anay eto Madagasikara de nihita aloha sy nitantaratra tamin'ny omaly de ataoko anaty farangososiny ity sao de lazainareo indray hoe ino indray no lazaiko eto fa hendry ny vahoaka malagasy tsy hita aloha le hoe nanangana banderole le zao hoe ny toko fa hitany ivelany moa reny na ny frantsay raha manao an'izany rehefa any aminy ny amerikanina manao an'izany any aminy fa teto amintsika raisina ho fahafahambaraka sy fanalam-baraka ny fahitanan'izany ka efa nampitandrina ny mpitandrina tandremo sao de anaonao an'izany eo de eny tsara daholo tokoa tsika de reny ny raha nahita reny tsisy nasany teny tsisy nasany resaka de tonga amin'le vazivazy an'le namanana karaha izay moa hoe
Tinasy eo dia milaminy Madagasikara egnany mba hitoy le filaminana fa tsy hijanona fotsiny hoe iny fandalovan'ny filoha frantsay iny no ahitana taratra ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto Madagasikara be dia be tsy inona ny zavatra tokony ho alamina iarahantsika mandamina eto Madagasikara fa angamba raisina amin'ny fomba miabo le izy hoe manomboka eto no isika nanatanteraka ny nofinofiny zao tontolo zao eto isika nanatanteraka ny nofinofiny zao tontolo zay moa le sotritsy amin'ny itsy amin'ny lapan'ny tanàna etsy raha eto isika nanatanteraka ny nofinofiny zao tontolo zao fa nofinofitsika ihany koa tanterahantsika hoe anomboka eto zany isika no ametraka an'izany hoe ilana ny fampiresahana raha le fampiresahana aloha dia ny hita dia tena mialatsiny fa zay le izy ny olona miresaka tena mipetrapetraka tsara mihitsy hoe zao ary tsy miteny tsy misy pirofo tena mipetraka tsara mihitsy mipetrapetraka tsara mihitsy ny zavatra rehetra fa ny antsika eto Madagasikara indraindray ohatrany le filoha-pirenentsika moa zany miresaka amin'le filohany ohatrany mitikodina be ny any zavatra tsy tena mialatsiny fa tena zay tsy haindrareo moa zany raha tena kosa zavatra tsy lohabodina indray no lasa ohatry ny voateny miresaka momba ny fanamoranany fahafahan'ny tanora makany la réunion zany no voaresaka move zany tsy haiko fa te ambadiky ny rideau moa le resahako ale izy move zany mampirisika ny tanora dia hialan'ity Madagasikara ty fa tsy ndia anao zay asoan'ity Madagasikara ty eto Madagasikara asa azo atao foana nge mandeha makany rehefa ohatra ka manana fahefa-mividy fahefana sy hoe ilaina amin'ny resaka radio-karena zany fa raha mahitsika zavatra misy eto Madagasikara misy tena lahara-pahamehana tokony atao eto raha tsika nisy ny fanankalozana natao tamin'ny filoha-pirenena frantsay mety ho resaka arabaritra kokoa ve mety ho resaka radio-karena kokoa ve fa ny zavatra hita aloha raha ny zavatra ataontsika hoe lalao mandroso hoa iny fa amin'ny fahatelopolo ny volana jona zany mbola hitatsika eo ny toyiny ohatrany tsy dia tena nahafa-po loatra aloha ny vokatra hita raha reny zavatra hita amin'ny resaka fanaovatsony ireny fanaovatsony dimy moa no natao tamin'ny oaly da raha tsika kely aloha ty resadresaka totsika hoe fintana angamba nataony namana onina saina sy tahiry ity dia hoentsika eo rehefa avy eo ny toy ny famakafakana ho raisina ihany koa ny andro avy aminareo ho arin'ny faingo izay iarahantsika eto ihany koa fanarana misy adimy no nosony avy eo amin'ny la frantsa sy Madagasikara nandritra ny fitsidiana ofisialy ny filoha Emmanuel Macron teto amintsika anisan'izany ny fanaovan-tsony ny fidiran'ny orinasa frantsay EDF amin'ny tetikasa momba ny famokarany herinaratra ho volobe raha toa ka tsy voaresaka tamin'ireo teboka dimy izay iaraha-miasa ny tanosainy any Rajoelina na ny onetaetany ny faniriany filoha frantsay isehatra amin'ny fitrandrana ny terrar sy ireo arena kibontazy stratégique eto Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana teny amin'ny lampam-panjakana ny Iavoloha. Plusieurs accords ont été en effet signés aujourd'hui pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau. Tena nisy tokoa ny fifanarahana maromaro no siniavina androany mba hampiroboroboana ny fahazoana herinaratra sy rano amin'ny alalan'ny tetikasa goavana izay mifanaraka ihany koa amin'ny fitombony ny filan'ny firenena ary ny tiako asongadina manokana dia ny toho-drano hidroelektrika ho volobe miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny orinasa EDF nandritra ny fiainanay dia niresaka momba ny fiaraha-miasa ihany koa izahay irinay ho mafiorina ireo fifandraisana ara stratezika manodidina ireo laharam-pahamehany izay nangatanay tamin'ireo ministera voakasika ireo sampandrara anisan'izany ny angovo miaraka amin'ny tetikasa hidroelektrika fa ihany koa ireo tetikasan'ny angovo avy amin'ny rivotra sy ny masoandro ankoatra izay eo ihany koa ireo tetikasa mikasika ny arena kibony tany stratezika ireo akora tena ilaina ary ny fampandrosoana ireo siatry ny famokarana ireo tetikasa maro hafa momba ny fotodrafitrasa sivily izay fanoresahanay hita fa lehibe ny faniriana izay mifototra amin'ireo fifanarahana efa manantantara izay nosy ny avinay momba ireo nosy malagasy nanapa-kevitra izay ny anao fivoriana iombonana ny komisiona frantsay malagasy mba hitadiavana lalana iombonana amin'ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fahatelopolo ny volana jona ho avy izao any Paris ary nijeriny momba izany izahay nanomboka ny taona 2024 pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Ranit, tsy Rajoelina no nitarika ny resaka momba ireo nosy malagasy fa ny filoha frantsay. Dinika amin'ny famerenana ireo nosy izay niato efa taona maro izao. Ny filoha Rajoelina ankilany nanamafy ny fangatahany ijeren'ny la Frantsa ny trosan'ny Madagasikara fa ihany koa namerenany indray ireo vina sy tanteraka tao anatin'izay enitaona mahery izay. Pour renforcer notre souveraineté alimentaire.
mba hanamafisana ny fahavitantena ara-tsakafo, hanomezan-danja ny tany ary hanatsarana ny farim-piainan'ireo tantsaha dia mila miara-miasa amin'ireo mpiara-miambony antoka azo antoka sy manana drafitra mazava isika. Ny tanitsika dia niamokatra eto an-toerana izay rehetra ilain'ny vahoaka malagasy mba hanatratrarina ny fahaleovantena ara-tsakafo ary tonga sopotra ho an'ny faritry ny ranomasimbe indianina sy ny kontinanta afrikanina. Nizara tamin'ny filoha Emmanuel Macron ihany koa aho ny faniriako hijerena indray ny momba ny trosan'ny La Frantsa amin'ny Madagasikara. De restructurer la dette de Madagascar envers la France. Ankoatra ny tetikasa Volobe, nisy ihany koa ny tetikasa hafa famokarana herinaratra noresahana izay momba ny tetikasa antetezam-bato mamokatra herinaratra 100 megawatt. Eo ihany koa nisy hetry ny fitaterana, isy ny fanohanana ara-teknika, ara-pitaovana ary ara-bola.